Naturan-tena averiko nay dia mpamorona ny tena hatrany am-voalohany, mpamorona ny tena hatrany am-voalohany, ary ny tena dia Andriamanitra. Izy le mpamorona sy misy ny zavatra rehetra, fa lasa tonga fanasitranana izy taorian'ny fahatongavany ny nofo ny kapohana mba hitondra ny rofo rehetra ananao antoka tsy efa voavidy ny fanasitranana zay ho zarain'eto eo amin'ny fianondro any arivo. Andro any arivo tsika tsy angataka ny hositrana, tsy vavatsika ny afahana. Vavaka ao ataontsika mila mandray an'ilay teny tonga nofo ianao mba ho tonga ao anatinao le takalo tian'Andriamanitra iainanao. Maimaim-ponao aminy zao le takalo. Jereo Jesosy Kristy dia noforon'ny teny ho tonga nofo. Le teny tonga nofo lasa namorona nofo tao an-kibon'ny Maria atao hoe Jesosy Kristy. Zany hoe atao tsara tana zay me ohatra zao le izy tamin'ny voalohany Andriamanitra ny teny dia zao misy mazava iny teny iny Jesosy fa tsisy anarana izy. Zay mahatonga an'izao natoko voalohany lazy fa ny teny tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tena dimy faefatra ambin'ny folo amin'ny bokin'izao natoko voalohany. Ny teny dia tonga nofo niara-nonina tamintsika natao hoe Jesosy. Dia noho amin'izay amin'ny fotoana andraisanao an' Jesosy itenenao andro anariva hoe raisiko Jesosy atao boko. Vao miteny an'izay ianao dia miditra tseta Andriamanitra mamorona ny fanahinao ho tonga fanahy vaovao ao anatinao. Ohatr'izao izy takalo izy Jesosy noforoniny fanahy, noforoniny ho tonga nofo. Tsy misy ray fa ny fanahin'Andriamanitra nanorotoro azy tao an-kibon'ny Maria teraka olombelona atao hoe Jesosy. Maninona izy lasa olona mba ahafahany mamonjy ny olona rehetra. Rehefa raisin'ny olona le teny tonga nofo ao anatiny dia iny manjary manova ny olona anankiray ho tonga fanahy vaovao. Zany hoe ny zanak'Andriamanitra tonga olombelona, rehefa niraisin'ny olona dia nanova ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Toro saratana zay miay zay voasoratra amin'izao natoko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo fa zay nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Enoy tany amin'ny testamenta taloha any boky Genesis dia nisongadina fa niaraka teo amin'ny olona Andriamanitra. Tao amin'izay Adama sy Eva dia niaraka tamin'ny tao koa Andriamanitra. Fa zao niala Andriamanitra rehefa nanota ny olona, ny fahotana efa tao amisaraka amin'Andriamanitra. Rehefa niala Andriamanitra dia nisain'Andriamanitra hoe very ny olona. Naniraka taminany izy, naniraka ny teniny izy mba hamerina ny olona aminy, fa tsy afa-po Andriamanitra satria tsy nitsahatra ny fahotan'ny olona, tsy resy ny fahafatesana. Dia hozy Andriamanitra hoe hidina ny teniko ho tonga nofo, tsy maintsy tonga nofo ny teny Jesosy Kristy mba hamonjy ny olona. Vao tonga amin'izay Jesosy teto ambony tany dia nisy fanantenana nanakana ny olona hiala teo amin'ny fahafatesana fampiditra ny olona ao amin'ny fiainana. Ary Jesosy rehefa tonga nofo dia nandresy ny herin'ny fahafatesana izy. Fa ny fahafatesana amin'ny fahavalofarany tsy maintsy resena. Dia hozy izy Paoly efa nitsangana izy dikan'izay rehefa nitsangana izy dia tsy foana ny toroteny koa andro any arivo fa mitoro ny fahamarin'Andriamanitra amin'ny filazantsara manambara aminao andro any arivo fa efa nandresy ny fahafatesana izy. Ny vavaka ataontsika mandray an' Jesosy fa ny fanasitranana vokatry ny fandraisana an' Jesosy. Atao hoe azoko raha azonao le izy, atao hoe azoko. Zao zany le izy ny fanasitranana tsy angatakitsika hoe Andriamanitra ositrano fa ny zavatra angatatsika raisiko ianao Jesosy ho toroso monjy ny fiainako manokana fa horiny fandraisanao an' Jesosy dia afaky nisitraka fanasitranana avy amin'i Jesosy ianao. Satria zay nandray azy dia nomeny hery ao anatinao, ny herin'Andriamanitra ny ao anatinao. Hery namadika anao sy namorona anao ho tonga zanak'Andriamanitra. Olona tsotra ianao teo aloha fa vao tafiditra ao anatinao Jesosy dia lasa aseho ho zanak'Andriamanitra amin'izay ianao. Dikan'izay ny hery ao anatinao dia hery mavita mamorona ny zavatra tsy misy ho tonga misy. Paul nahita an'io hery io, Efesiana toko fahatelo ambin'ny faharoapolo. Hozy izy Paul apôstôly fa
mavita manatanteraka zavatra mihoatra noho izay angatantsika, mihoatra noho izay everitsika noho ny hery izay miasa ato anatsika. Imerio rehefa nomen'Andriamanitra dia ao anatinao, fa tsy hoe nalaindray dia omena. Rehefa ao anatinao io herio dia ao anatinao io herio. Ny ataoko androany hariva aorian'ny fandraisanao an' Jesosy dia ny mampatsiaro anao ny fomba tsotra manetsika an'io herio, ampitanga hisambotra izay zavatra tsy takaty ny sainao, ahafahanao miaina eo amin'ilay toerana mahazanak'Andriamanitra anao. Toroa tsara tarazy amen. Halleluja. Tianareo ve zany e? Tianareo ve zany e? Firy mino aho fa afaka nisitaka an'izany atsangana an-tana izay afaka nisitaka an'izany. Androany hariva ary aza misalasala, sakafo ny fonao, sakafo ny ao anatinao ray manontolo, raha izy Jesosy nitondro sy famonjy ny fiainanao manokana. Zao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Rehefa ao anatinao Jesosy dia nomeny anao ny fanahiny. Inona moa ny fanahy masina? Ny fanahy masina dia mpamorona tany am-boalohany. Ao boky ny Joba dia izy ny fahatsarany lanitra, izany hoe izy ny tsara tao an-danitra, nidina teto an-tany. Ary rehefa nidina teto an-tany tamin'ny Genesis toko voalohany fanahy masina, nanarona ny tany izy. Dia jereo, le fahatsarana tany an-danitra iny netiny teto an-tany. Ny tany tsisy endrika sady foana ozy izy ny Genesis toko voalohany. So rehefa teo ny fanahy masina dia lasa tsara ny tany. Hitanareo, ty tany ty zany sady maizina ny tsisy mazava, tsisy endrika ozy izy ny Genesis toko voalohany. Fa rehefa nanarona teo ny fanahy masina, nisy fahatsarana teo taoriny taoriny fitoeran'ny fanahy masina sy narodana ny fanahy masina ny tany a, taorin'Andriamanitra ny tena misy dia nisy ny zavatra rehetra. Eny amin'izay ny fanahy masina zany atany am-boalohany nitondra fahatsarana teto an-tany. Avy eo ny fanahy masina indray rehefa tonga tonga nofo le tena dia nanarona ny Maria ny fanahy masina dia lasa tao akibony Jesosy na tsy nahalalala azy izy. Hitanareo, ny spesialiten'ny fanahy masina dia mamadika ho vokatra izay zavatra lazain'Andriamanitra. Ny spesialiten'ny fanahy masina, ny fahaizan'ny fanahy masina dia mamadika ho vokatra izay zavatra lazain'Andriamanitra. Dia jenareo ane, ny fanahy masina isak'izay miseho dia manao zavatra tsy latsa-danja amin'ny famoronana izy. Zavatra hitanga Baiboly dia milaza zao ny voasoratra fa aorian'ilay fahateram-baovao, aorian'ilay fahateram-baovao rehefa teraka Jesosy tongolombelona ny teny a, nefa tsy nalalala ilay vehivavy atao hoe Maria. Fahagagana sa tsy fahagagana? Fahagagana. Namorona olona tsy misy dada ara-nofo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny rehefa nanarona ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany a mavita manao zavatra tsy takaty ny sainao, zavatra tsy vitan'ny siansa, mbola récupérable amin'ny fanahy masina. Satria Baiboly dia milaza ny zavatra rehetra dia n'Andriamanitra atao. Eritrereto ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao androany hariva. Fa raha zany dingana vitan'Andriamanitra tamin'izany, maivana sy kely eo anatrehany nikarakara ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia hiteny aminao androany hariva, vitan'Andriamanitra io, vitan'Andriamanitra io, vitan'Andriamanitra io, tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Hitanareo, ny fanahy masina rehefa avy namorona an' Jesosy, hita maso hoe ino ny profita ny asan'ny fanahy masina. Lasa le tena lasa tonga nofa atao hoe Jesosy hitany maso tao Jerosalema. Avy eo indray rehefa niraisinao Jesosy miditra ao anatinao indray ny fanahy masina. Inona ny zavatra ataon'ny fanahy masina? Tonga dia foroniny indray le tsy hita maso ao anatinao. Hitanareo, ny maha izy azy an'Andriamanitra mpamorona izy, fa tsy maintsy latsaka ho tonga fanasitranana izy mba hahafahany mitondra ny roso seretina rehetra ananao fanantenana. Fa rehefa tononona ny anaran'i Jesosy dia miasa ny fanahy masina manatanteraka fanasitranana. Andriamanitra zany dia Andriamanitra manao zavatra ara-dalàna izy. Tsy tonga dia sitrasitrano ny fahatany ianao, fa tsy maintsy mandray an'i Jesosy ianao, tsy maintsy polony lanitra ianao, tsy maintsy voavela heloka ianao, fa miditra tsety izy miasa eo fiainanao. Ny famorona fahateny zany le ao anatinao. Vao nandray an'i Jesosy ianao hoe raisiko Jesosy tompo sy onjo ny fiainako manokana. Dia hozy izy ny Korintiana faharoa toko 5:7-8. Raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. Lasa olona vaovao ianao satria ny foronina ny ao anatinao. Raha mijery fitaratra ianao dia anao ihany, fa tsy hainao mitsony ny ao anatinao, fa fanahy vaovao aoriany fandraisana an' Jesosy satria namorona ao anatinao tsy hita maso ny fanahy masina. Atoroa tsara ny tanazay mena. Tiako apetraka androany hariva. Andriamanitra tsy avontsika terena amin'ilay fisehoana tiantsika hisehoana ordinaire. Andriamanitra rehefa miseho dia miseho amin'ny fomba
vanim-potoana amin'ny olona izay fanenady. Eno tsara, tamin'ny andron'ny Abrahama afa ny fisehoan'Andriamanitra, tamin'ny andron'ny Mosesy afa ny fisehoan'Andriamanitra, tamin'ny andron'ny Jesosy afa ny fisehoan'Andriamanitra. Taoriny fitsakanan'i Jesosy amin'izao vanim-potoana antsika izao mbola asa be mihitsy me mivoatra hatrany ny fisehoan'Andriamanitra. Andao aza vaiko kely. Halleluja! I Madame Vero dia nandritra ny roa taona. Nandritra ny roa taona hono Madame Vero tsy nahita ny masony. Dia somary misy malalay be foana no masony anankiroa io fa atao anatin'ny babaka natao teo. Dia reko izy ny fanamasina mandry azy izy hoe ahoana no fibavaresanao azy izy. Niovitrovotra be mihitsy ao izy après le niovitrovotra be sao dia nisava ny maso fa mahita tsara zao dia mahita zavatra madinika kely ao izy. Baiboly izy tsy ho sahirana be mihitsy tsy mahita baiboly fa zao izy ho testesika hoe ampamakitsika zavatra madinika indrindra be izy. Halleluja! Faran'izay madinika zany azo anatin'ity voninahitra ho an'Andriamanitra ihany ty afamafy an'Andriamanitra ianao. Halleluja! Halleluja! Voninahitra an'Andriamanitra. Ito ramatokelyko nandritra ny roa volana isakarivo otrora vao manomboka arivany andro dia mirotsaka foana ny ranomasy. Tsy hoe malahelo izy fa mirotsaka ho azy. Dia ranomasina tsy mahataka ny maso, misy marary ao anatin'ny maso. Teto amin'ny fananten'Andriamanitra dia nandramany mihitsy ilay izy mandrakidiry amin'izao olo izao avy nametra tanana izy teo sisy ranomaso afaka ntsony ny faranany tompo teo dia aretina atao amin'ny maso sisa nantanteraka izy itiava-mavinao ny Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra Presiasy tao anatin'ny enim-bolana dia narary ny maso, mangididy dia maharary dia voatery nanao an'iny solomaso iny fa rehefa tonga teto nametra tanana dia afaka mangididy dia afaka marary mahita tsara dia imesoany eo ny solomaso dia afa mafy eo azy Jesosy. Vokatry ny teny vokatry ny fiasan'Andriamanitra ihany koa nadira valitaona nandritry ny herintaona hono izy mandeha any am-pianarana dia mampiasa solomaso ary boky foana amin'ny masony dia tsy mahavaky soratra madinika. Androany rehefa avy nametra tanana dia sitrana tanteraka tsy anaovana intsony solomaso nadira. Ataontsika lesea mpamakiko soratra kely indrindra atao anatin'ity fandraisana vavolombelona ity izy. Halleluja! Velona le Jesosy manasitrana mampahita. Tiako na version Jesosy.